Tsy mitsahatra ny mamerina ny tokony anatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity ary miaraka amin'ny vondrona iraisam-pirenena ihany koa ry zareo avy eo anivon'ny antoko politika MTS na ny malagasy tonga saina andrasana amin'ny CES vaovao raha ny fanazavana izay nentina izy ireo hatrany ny andraikitra goavana dia ny famoahana ny lisitry ny candidat hifaninana fifidianana filoham-pirenena. Nanamafy ny tokony anatanterahana fifidianana filoham-pirenena erahana ny vondrona iraisam-pirenena amin'ity taona 2024 ity ny antoko malagasy tonga saina na ny MTS. Everin'ity antoko ity fa tokony hamoaka lisitra ny candidat hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny CES vaovao. Ny olona ny CES vaovao io koa dia tokony hamoaka ny lista vaovao ho an'ireo izay qualifié zany amin'izany fifidianana filoham-pirenena izay tokony atao amin'ity taona ty zay satria dia efa tena mikokoka mihitsy ny kaikaiky mihitsy ny vahoaka amin'izao krizy lava reny izay tsy misy fatapera amin'izao ka dia tokony vahana manadaina zany fa miroso amin'izay tsika tokony voaka daholo izay ordonnance mbola tokony ordonnance izay andrasan'ny besana izahay zany atafaresaka tamina ataontsika hoe mpahalalana maro dia ny mandeha miteza amin'izao fotoana izao hoe les décisions navoaka teo aloha manana endrika administratif iny fa ny resaka juridictionnel no mipetrahan'le hoe autorité de la chose visée zany ka ile décision iny zany tsy mitombona le autorité de la chose visée zany raha resaka administratif le fivoahan'le izy fa raha juridictionnel dia mipelaka zay zany misy tezina juriste manao an'izay ka heverina fa azon'ireo CES reo vaovao atao tsara ny manova ny mamoaka daty mamoaka ny lista vaovao. Araka dia heverin'ny antoko MTS fa tokony hamoaka lisitra vaovao ny candidat amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fitsarana manokana amin'ny sahanan'ny fifidianana.